Bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Miarabantsika rehetra dia miaraba ihany koa andreo izay manaraka mivantana rehetra. Et bonjour une fois encore à la sœur Véro qui nous rend visite aujourd'hui. Dia mamerina fiarabana ny Ranapa Véro izay tonga miaraka amintsika androany. C'est merveilleux de venir dans la présence du Seigneur. Amen. Ary tena hoe mahafinaritra rehefa tonga eto amin'ny fanatrinan'Andriamanitra. Amen. C'est le meilleur endroit pour un enfant de Dieu qu'on puisse être en tant qu'enfant de Dieu. Ary izay ny toerana tsara indrindra izay afaka hitoeran'ny zanak'Andriamanitra, amin'ny D'aller dans la mahazanak'Andriamanitra. présence du Seigneur. Dia ny mandeha eo amin'ny fanatrinan'Andriamanitra. Amen. Amen. Si vous avez votre Bible, nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Luc. Andao isika maiky andalana ao amin'ny filazantsarany Luka. Luc chapitre 14, Luka toko faefatra amby folo. nous allons lire à partir du verset 15. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny fahatimy amby folo. Luc chapitre 14, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Luka toko faefatra amby folo andiny fahatimy amby folo. Ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandray izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ho Jesosy taminy nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Ary izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha isa azy. Masina ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy omby 10 aho ka andeha hamanotatra azy. Masina ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho, koa amin'izany tsy afaka makany. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Ary no nitonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany, dia tezitra ny tompo-trano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandeha hanafaingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalany eto an-tanàna ka mpidiro ny malahelo sy ny kilemaina ary ny sambo ary ny mandringy. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandeha any eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo tsy hisy hanandrana ny nandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory azy. Alors, cette invitation s'adresse à des gens spécifiques. Ito fanasana ito dia nomena olona manokana. Donc, il y a des gens qui sont invités à un grand souper. Zany hoe nisy olona izay nasaina tamin'ny fanasana. Donc, on leur a donné un honneur. Dia rehefa nomena voninahitra izy ireo, Malheureusement, ils se sont montrés indignes. dia nampalahelo,
dia niseho ho tsy mendrika an'izany fanasana Parce izany que izy chacun avait une raison particulière. satria tsirairay dia samy nanana antony En manokana fait, chacun s'est justifié ary ny tsirairay dia samy nanamarina ny tenany et ils n'ont pas répondu à l'appel. dia tsy namaly ilay antso On leur a donné un honneur, nomena voninahitra izy ireo mais ils n'ont pas considéré l'honneur qu'on leur a donné. fa tsy nomena izy ireo lanja ny voninahitra izay nomena azy Alors, imaginez que vous invitez quelqu'un à la maison. eritreretony hoe manasa olonareo ho ao aminareo Si vous invitez quelqu'un, c'est parce que vous lui donnez un honneur. raha ohatra nareo ka manasa olona dia izany hoe omenareo azy ilay olona Généralement, vous préparez quelque chose de spécial pour votre invité, n'est-ce pas? dia matetika manao zavatra manokanareo ho an'ilay sainareo sa tsy izany Et combien grande est notre déception lorsqu'on invite quelqu'un et que cette personne ne vient pas. dia tena hoe lehibe ny fahadisom-panatenantsika rehefa manasa olontsika nefa tsy tonga ilay olona Parce qu'on dépense beaucoup d'argent satria tsika mandany vola pour be préparer quelque chose de spécial dia mba nanomanana zavatra manokana pour son invité. ho an'ilay olona nasaina Et c'est exactement ce qui s'est passé ici dans cette histoire. dia izay no zavatra nitranga teto amin'ity tantara ity Donc on a préparé un grand repas nanao fanasana ngeza be et il y avait des invités, ary nisy an'ireo olona nasaina mais malheureusement les invités n'ont pas répondu à l'invitation. fa nampalahelo dia tsy namaly an'ilay fanasana ireo olona nasaina Alors le maître de la maison, il a envoyé son serviteur. dia ilay tompotrano nandefa mpanompony Il a dit, va dans les rues, hoe mandehana eny amin'ny sisim-boly va partout où tu peux trouver des gens. ary mandehana any amin'ny rehetra any izay afaka hitanao olona Tu ramasses toutes sortes de personnes que tu trouves dia angony izay karazan'olona rehetra hitanao any parce que le repas est prêt. satria efa vonona ny Le festin est fanasana déjà prêt. efa vonona ny fety On ne va pas le jeter. tsy ho ariana mihitsy io Il faut que ce soit mangé. fa tokony hohaniny io Alors appelle toute catégorie de personnes que tu trouves dans la rue dia atsoy izay karazan'olona rehetra hitanao eny an-dalana et amène-les ici pour manger. dia ento aty izy mba hisakafo Alors le serviteur est parti dans les rues dia lasa nandeha tany an-dalana ilay mpanompo et il a trouvé toutes sortes de sans-abri, dia nahita karazan'olona izay tsy manan-kelofana izy des pauvres, mahantra des malheureux, malahelo des mendiants, mpangataka des personnes handicapées, olona manan-kilemy des personnes indignes. olona izay tsy mendrika Donc dans un grand palais, izany hoe tao amin'ilay lapa-ngeza be il y a un grand festin nisy fety be tao qui est préparé. izay efa voahomana Et qui sont les gens qui sont dans ce palais pour manger? dia izy ireo olona izay ao anatin'io lapa io mba hihinana Ce sont des gens indignes. olona tsy mendrika Ils sont entrés dans le palais royal niditra tao amin'ny lapa mpanjaka izy manger. ireo un grand festin. mba hihinana amin'ilay fanasana lehibe Nous ne sommes pas sans savoir que il s'agit là des enfants d'Israël ary fantatsika fa miresaka ny zanak'israely izy que eto Dieu avait choisi, izay nividian'andriamanitra qu'il a fait alliance avec lui, izay nanaovan'andriamanitra fanekena mais qui malheureusement, fa mampalahelo lorsque Dieu a envoyé son fils, rehefa naniraka ny zanany andriamanitra ils se sont saisis de lui, dia nosamborin'izy ireo izy ils l'ont martyrisé, dia novonoan'izy ireo ils l'ont maltraité, nataony tsinitsininy ils l'ont crucifié, nomboany ils ne l'ont pas accepté, tsy nandray azy izy ils l'ont rejeté. tsy nandray azy izy Alors le Seigneur s'est tourné vers toi et moi. dia ny tompo dia nitodika tamiko ansy taminao Nous qui ne méritons pas, isika izay tsy mendrika nous sommes ceux qui sont estropiés, isika ireo kilemaina nous sommes ces pauvres, ces misérables, isika le mahantra le ces tsinitsininy pécheurs le mpanota
Et Dieu s'est tourné vers nous. dia Andriamanitra todika taty amintsika. Oh, quelle grâce. Tena hoe fahasoavana zany. Amen. Amen. Nous sommes pleins de défauts. Tena hoe feno fahadosoana isika. Nous étions des pécheurs. Isika dia mpanota taloha. Le Seigneur nous a ramassés dans les rues, Dia ny tompo nanangona antsika teny an-dalambe. dans la perdition éternelle où nous étions. Tany amin'ny fahaverezana mandrakizay izay nisy atsika. Et il nous a invités dans son palais. Dia nasainy isika hiditra ao amin'ny lapany. Nous ne méritons pas cela, Tsy mendrika an'izany isika, mais par sa grâce, fa noho ny amin'ny fahasoavany il a fait de nous ses enfants. dia nataony ho tonga zanany isika. Amen. Amen. Paul a dit dans son épître aux Romains, Paoly dia milaza ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Romanina, il n'y a point de juste, même pas un seul. tsy misy marina na dia iray akory azy, Mais tous ont péché fa efa nanota avokoa et sont privés de la gloire de Dieu. ary tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. On va lire ça. Romains 3, verset 10. Romanina toko fahatelo Oh, andiny Seigneur. fahafolo. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory azy, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, Oui. samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, ary tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy, fa sana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ao ambanin'ny molony. Frères et sœurs, Raha lasana bavy voilà ce que nous sommes ou ce que nous étions. ohatran'izany isika na tany amin'izany nisy atsika, Des pauvres, mahantra, malheureux, malahelo, des pécheurs, mpanota, souillés, maloto, indignes. tsy mendrika, Mais le Seigneur s'est tourné vers nous. fa ny tompo dia nitodika tany amintsika. Dans son amour, Tao amin'ny fitiavany, dans sa grâce, ao amin'ny il fahasoavany, nous a rachetés dia nividiny et isika, veut partager avec nous dia tiany ho zaraina amintsika son royaume, ny fanjakany, sa vie. ny fiainany. Nul n'est au-dessus de l'autre. Ary tsy misy hoe ambony noho ny hafa, Nous sommes tous pareils devant le Seigneur. fa mitovy avokoa isika eo anatrehan'ny tompo. Nul n'est meilleur que l'autre. Ary tsy misy tsara kokoa noho ny hafa, Nous sommes pauvres et malheureux. fa tena hoe mahantra isika sady malahelo, Nous sommes misérables. tsinitsinina. Imaginez que dans cette salle, Eritrereto hoe ato amin'ity efitrano ity, non, pas cette salle-ci, dans la salle de fête, eritrereto hoe ao anatin'ilay trano fanasana, efitrano fanasana, il y a quelqu'un qui est honorable, misy olona izay manana voninahitra qui vient dans la salle de fête, tonga ao anatin'ilay toeram-pilanonana, il voit tout le repas qui est préparé, dia hitany ilay sakafo izay vonina, izay nomanina, toutes les dépenses qui ont été faites, ilay vola rehetra izay laniana, mais en regardant les invités, fa rehefa mijery an'ireo olona nasaina izy, ce sont des sans domicile fixe, dia ireo olona ireo dia tsy manan-kelofana, des misérables, olona tsinitsinina, des pauvres, mahantra, des rejetés de la société, olona izay nahiliky ny fiarahamonina, des gens qui n'ont même pas la possibilité de prendre une douche, olona izay tsy afaka, tsy manana fahafahana na dia ny andro dans azy, une salle luxueuse, ao amina toerana tena manaka azy, et
Et tous les invités, dia ireo izay nasaina rehetra quand on regarde les invités, rehefa jerena ireo izay nasaina il y a un qui est plein d'ulcères, misy izay feno fery qui se moque de celui qui ne s'est pas douché depuis 1 mois, 2 mois. misy ray feno fery dia maneso le olona izay tsy nandro ray volana na roa Et volana qui lui dit, toi tu as une odeur de mort. dia miteny ohatra ny misy fofona maty ianao Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ta douche? afrina izay ianao tsy nandro Celui qui a des ulcères. Hein. le olona izay manana fery no miteny an'izay Vous imaginez un peu cette image? azonareo sara n-tsaina ve izay sarisary izay Où il y a un aveugle na hoe misy jamba qui se moque d'une personne qui est muette izay maneso olona anankiray izay mona parce que lui il voit et parce que lui il ne voit parce que lui il peut parler mais l'autre il ne peut pas parler. satria izy afaka miteny ary le anankiray tsy afaka miteny Un aveugle qui se jamba moque d'un muet. miome an'ilay mona Un sourd qui se moque d'un handicapé. misy marenina miome an'ilay manan-kilema Vous voyez un peu ce tableau? hitana azonareo sary n-tsaina ve zany Ce tableau, c'est le tableau d'une église ary izay sary izay dia sary mifiangonana où des personnes indignes hoe ny olona tsy mendrika qui sont rachetées par grâce izay novidiana tamin'ny fahasoavana on se met à regarder les imperfections des uns hoe lasa mijery ny tsy fahatanteran'ny hafa des uns et des autres. ny tsy fahatanteran'ny hafa La chair, ny nofo elle peut nous pousser dia mety manosika atsika à ne pas voir ce que nous sommes, tsy ahita mahatsika atsika mais à voir ce que sont les autres. fa ahita ny hafa maizy ny hafa La chair, je veux dire. nofo izay teneniko izay C'est très difficile pour nous ary tena sarotra ao atsika de regarder ny mijery nos imperfections ny tsy fahatanterantsika et à voir ary tsika mahita les imperfections des autres. ny tsy fahatanteran'ny hafa Frère, c'est très difficile rahalahy tena sarotra de se tenir derrière ce pupitre. ny mijoro eto aorianan'ity pilipitra ity De parler de la part de Dieu hoe miteny avy amin'Andriamanitra au peuple de Dieu amin'ny vahoakan'Andriamanitra sans pour autant, sans cibler qui que ce soit, hoe tsy teny na iza na izy on n'est pas là ary tsy eto izahay pour juger, mba hitsara pour condamner, anameloka pour jeter la pierre à qui que ce soit, na hitora-bato anizaniza ni en montrer du doigt qui que ce soit. na hanondry tanana anizana izy Les premières personnes qui sont concernées par la parole de Dieu, ary ny olona voalohany izay voakasiky ny tenin'Andriamanitra c'est d'abord nous-mêmes. dia ny tenanay aloha Amen. amen C'est très difficile, frères et sœurs. ary tena sarotra izany raha lasanabavy Mais le Seigneur, fa ny tompo il veut une église pure et sans tache.
te hanana fiangonana izy a madio a ary tsy misy pentina. Le Seigneur nous a mis dans une église Ny tompo a dia nametraka antsika ao anatin'ny fiangonana parce qu'il veut travailler en nous, satria te hiasa ao amintsika izy, à commencer par nous-mêmes. manomboka amin'ny tenantsika aloha. Quelle grâce d'avoir l'évangile, Tena hoe fahasoavana ny manana ny filazantsara, le message de la croix, ny afatry ny azo fijaliana, qui nous traite. izay a Qui nous manamboatra anay. Et les premières personnes, encore une fois, Ary ny olona voalohany averiko indray a qui sont concernées, izay voakasika c'est d'abord nous-mêmes. dia ny tenanay aloha. Amen. Amen. Parce qu'on doit partager la parole Satria raha tokony hizara ny ten'Andriamanitra izay sans viser personne. ary tsy hanondro a na iza na iza, tsy mikendry a na iza na iza, Personne. tsy mikendry a na iza na Il y a iza, une crainte dans notre cœur ary misy tahotra ao anatin'ny fonay parce que nous serons jugés satria ho tsaraina ihany koa izahay pour toute parole ny amin'ny teny rehetra que nous avons portée izay noentinay devant l'Église. teo anatrehan'ny fiangonana. Jacques a écrit, Ary Jakoba dia nanoratra il a dit, izao lazainy ne soyez pas nombreux à instruire, hoe à aza enseigner, maika ny ampianatra parce que vous serez jugés durement. satria ho mafy kokoa ny fitsarana anareo. Amen. Amen. L'Église, le Seigneur a besoin d'une Église pure et sans tache. Ary ny fiangonana dia mila, ny tompo a dia mila fiangonana madio a sy tsy misy pentina. Et regarde ce qui ne va pas dans notre vie Izy a dia mijery a izay zavatra tsy mety a eo amin'ny fiainantsika et veut purifier. dia te hanadio an'izany izy. Je ne suis pas meilleur que vous, frères et sœurs. Ary zany tsy tsara kokoa noho ianareo ary lasanabavy. Le Seigneur aussi veut me briser. Fa ny tompo ihany koa dia te hanorotoro ahy. Nous n'avons pas besoin de nous parler les uns les autres. Ary mila mifampiresaka isika. Nous avons besoin de nous corriger les uns les autres. Ary mila mifanitsy isika. Je suis votre gardien. Izao a dia mpiandry anareo. Vous êtes mes gardiens. Ary anareo ihany koa dia mpiandry ahy. Je veille sur vous. Za dia mijery anareo. Nous veillons sur vous. Ary zahay dia miandry anareo. Et vous avez le devoir de veiller aussi sur nous. Ary anareo ihany koa dia manana didy mba hiandry anay. Amen. Amen. Mais lorsque je veille sur vous, Fa rehefa miambina anareo aho comment est-ce que je vous parle? ohatrany ahoana fomba hiresako aminareo. Je ne peux pas vous parler dans le but de vous écraser. Tsy afaka miresaka aminareo aho mba hoe hatonga anareo ho voahitsakitsaka. Personne n'a le droit de parler à un frère ou à une sœur Ary tsy misy manana zo hiresaka amina ralàna anabavy anankiray dans un esprit de colère, ao anatina fanahy fahatezera, dans un esprit de haine, ao anatina fanahy fankahalana, dans un esprit de jalousie, ao anatina fanahy fialonana, dans un esprit d'amertume, ao anatina fanahana fangidiana, mais dans le but d'édifier. fa ao amin'ny fanotanjona dia ho fampandrosoana. Nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, Ary natsoina itsika mba hifampandroso mais pas à nous écraser les uns les autres. fa tsy hifanitsaka atsika tsirairay avy. Amen. Amen. Et ça n'est pas facile. Ary tsy mora zay. Il y a un grand danger Fa tena hoe misy loza lorsque nous utilisons nos émotions et nos sentiments tena hoe zava-doza rehefa mampiasa ny fihetsem-pontsika isika pour parler à nos frères et à nos sœurs. mba hiresantsika amin'ny ralàna anabavitsika. Nous ne pouvons pas laisser passer le péché. Tsy afaktsika mamela fahotana mitranga koa. Nous avons besoin de réprimander le péché. Mila isika tena hoe mananatra ny amin'ny fahotana Mais avec amour. fa amin'ny fitiavana. Amen. Amen.
Il est facile pour la chair de parler avec légèreté. Ary tena hoe mora ho an'ny nofo a ny miteny a amin'ny famevanana. J'ai peur, frères et sœurs, Tena hoe matahotra raha lasanabavy a de me tenir devant vous. ny mijoro a eto anatrehanareo, Parce que je m'examine moi-même satria rehefa mandinika ny tenako a à travers la parole de Dieu. amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Comment est-ce que je vois mon frère ou ma sœur? Hoe ohatry ny ahoana ny fahitako a ny ralako a ny ananabaviko, Parce que en fonction de la manière dont je regarde mon frère ou ma sœur, satria amin'ny alalan'ny fomba hijerevako a ny ralako a ny ananabaviko, de cela dépend de la manière dont je vais parler. dia miankina amin'izay a ny fomba hiresahako. Nous ne sommes pas appelés pour pointer le doigt sur personne. Ary isika dia tsy natsoina hanondro tanana na iza na iza, Parce qu'il n'y a point de juste. satria tsy misy marina na dia iray akory aza. Mais cela ne veut pas dire Fa tsy midika anefa izany a qu'on va laisser le péché régner dans l'Église. hoe avelantsika nzaka eto amin'ny fiangonana izany a ny fahotana. Chacun des enfants de Dieu, Ny tsirairay a dia zanak'Andriamanitra, chaque frère et chaque sœur, ny rahalahy tsirairay avy a ny anabavy tsirairay avy, c'est une personne que le Seigneur a acquis par son sang. dia olona iray a izay nalain'ny tompo a tamin'ny alalan-drany. Et nous avons besoin Dia mila isika de témoigner du respect maneho a fanajana envers cette personne, amin'ny olona anankiray io, parce qu'il a de la valeur aux yeux du Seigneur. satria izy a dia manan-danja eo anatrehan'ny tompo. Et notre devoir Ary ny adiditsika à chacun, amin'ny tsirairay avy c'est de nous tenir la main dans la main, dia ny mifandray tanana, de nous exhorter, mifampahery, de nous encourager, mifampirisika, de nous édifier les uns les autres, ary mifampandroso a isika tsirairay avy, de parler hiresaka dans le but de construire. amin'ny tanjona hoe anorina Dans la crainte du Seigneur. ao anatin'ny fatahorana ny tompo. Notre femme ou notre mari, Ny fadisika moi personnellement, ho anahy manokana, ma femme, ny vadiko a avant d'être ma femme, talohan'izy hoe vadiko elle est d'abord un enfant de Dieu. dia zanak'Andriamanitra izy aloha. Mes enfants, Ny zanako a avant d'être mes enfants, mialohany hoe mahazanako azy ce sont un don du Seigneur. dia fanomezana avy amin'ny tompo. J'aurai des comptes à rendre au Seigneur Ary anao tatitra eo anatrehan'ny tompo a pour toute parole ny amin'ny teny rehetra que je prononce envers eux. izay a teneniko amin'izy ireo, Et toute parole qui sort de ma bouche sy ny teny rehetra izay mivoaka amin'ny vavako, doit construire, ary ny teny rehetra mivoaka amin'ny vavako Mais a pas dia tokony écraser. anorina fa tsy anitsaka Comment nandrava. sommes-nous dans nos relations Ohatry ny ahoana isika eo amin'ny fifandraisantsika entre frères et sœurs, amin'ny rahalasanabavy, devant nos frères et sœurs, eo anatrehan'ny derrière le rahalasanabavitsika dos de nos frères et sœurs? ary ao aorianany rahalasanabavitsika? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Inona ny zavatra resantsika? Qu'est-ce que nous sommes en train de raconter Inona ny zavatra tantaraintsika pour toutes ces personnes amin'ny momba que an'ireny le olona ireny? Seigneur a acquis par son sang? Momba an'ireny olona izay efa vidian'ny tompo a tamin'ny rany ireny. Suis-je dans une bonne position Ary za ve a eo amina toerana hoe pour juger mon frère eo amina toerana hoe ou pour afaka juger ma sœur? mitsara ny ralako a ny ananabaviko? Je vous dis franchement, Tena lazaiko aminareo je a suis dans une mauvaise position.
tena tsy eo amin'izany toerana izany aho. Je suis indigne. Tsy mendrika aho. Mais ce n'est pas parce que je suis indigne que je ne peux pas parler. Fa tsy hoe satria tsy mendrika nefa dia tsy afaka miteny aho zany. Mais quand je parle, Fa rehefa miresaka je dois parler avec crainte. dia tokony miresaka miaraka mitahotra. Amen. Amen. Il y a une croix que je dois porter Ary misy azy fijaliana izay tokony hoentiko lorsque j'ouvre ma bouche, rehefa manokatra ny vavako aho. devant ou derrière le dos de mon frère. Eo anoloany aho na ao amin'ny tsitan'ilay rahalahiko na ny anabaviko. Comment est-ce que nous reconnaissons nos frères? Ohatry ny ahoana ny fahafantarantsika ny rahalahintsika. Lisons un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Koritiana faharoa toko fahadimy. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. Koritiana faharoa toko fahadimy andiny fahaenina ambin'ny folo. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5. Ça va? 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Dès maintenant, Ankehitriny nous ne connaissons personne selon la chair. dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Je ne connais personne, aucun frère, selon la chair. Tsy mahalala olona na rahalahy araka ny nofo intsony C'est-à-dire, izany hoe Paul est en train de dire ici sao lazain'ny Paoly que lorsque je regarde mon frère, hoe rehefa mijery ny rahalahyko lorsque je regarde ma sœur, rehefa mijery ny je anabaviko ne le regarde pas avec ses défauts. dia tsy mijery azy miaraka amin'ny fahadisoiny Nous sommes encore dans la chair, mbola ao anatin'ny nofo nous isika, sommes imparfaits, tsy tanteraka isika, mais je crois. fa mino Comme ma vie est sur l'autel, tahaka ny hoe ny fiainako eo amin'ny je crois alitara que la vie de mon frère dia mino ihany koa hoe ny fiainany et la vie de rahalahyko ma sy sœur ny fiainany est anabaviko aussi sur la chair, sur l'autel. dia eo amin'ny alitara ihany koa. Et je ne regarde pas ses faiblesses, Dia tsy mijery azy amin'ny fahalemeny mais je regarde Jésus en lui. fa mijery Jesosy ao aminy. Je regarde une personne qui est rachetée Mijery olona efa voavidy comme moi. tahaka ahy. J'étais indigne, Tsy mendrika mais taloha Dieu dans sa grâce, fa Andriamanitra atao il amin'ny n'a pas fahasoavana considéré mes péchés, dia tsy noeritreretiny ny fahotako mais il m'a sauvé. fa nivonjeny Je ne suis pas parfait, tsy tanteraka mais il m'accepte tel que je suis. fa ny ekeny maizao Alors j'ai le devoir dia manana adidy de zany regarder mon frère et ma sœur hijery rahalahy sy ny anabaviko comme le Seigneur me regarde. tahaka nijeren'ny tompo aho, Comme le Seigneur regarde mon frère et ma sœur. tahaka nijeren'ny tompo rahalahiko sy ny Il ne anabaviko. regarde pas ses imperfections, Tsy mijery ny tsy fahatanterahana izy mais il voit un enfant racheté. fa mahita zanaka efa voavidy. Amen. 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 Je ne peux pas aller au festin
tsy afaka miditra ao amin'ny fanasana et me moquer du lépreux, dia miome an'ilay boka alors que moi je dégage une odeur de mort. nefa izara misy fofona faty. Amen. Amen. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Si nous avons connu cette personne selon la chair, Raha ohatra tsika ka nalala ny olo io araka ny nofo, je l'ai connu avec ses défauts, fantatra izy tamin'ny fahadisony. peut-être il a encore des défauts. Mety mbola manana fahadisony izy Mais qu'est-ce que je fais? fa inona ny ataoko? Je prie pour lui. Mivavaka ho azy S'il faut lui parler, je vais lui parler. Ary raha tokony resaka aminy dia resako izy. Mais dans l'objectif de le gagner, Fa ny tanjona dia ny ahazo azy. dans le but de l'édifier, Ny tanjona dia ny ampandroso azy, pas de l'écraser. tsy ny anonitsakitsaka azy akory. Maintenant, Ary ankehitriny nous ne connaissons personne dia tsy mahalala olona intsony selon la chair. araka ny nofo isika. Mon frère, Ny rahalahiko ma sœur, ny anabaviko je ne le regarde pas dans le naturel, tsy mijery azy araka ny hita maso mais je dois le regarder dans l'esprit, fa jereko ao amin'ny fanahy izy comme le Seigneur le voit, tahaka ny jeren'ny tompo azy. le considérer comme le Seigneur le considère. Ary eritreritra ny momba azy tahaka ny Comme le fieritreretan'ny tompo Seigneur azy, use de grâce envers moi, tahaka ny anomezan'ny tompo ny fahasoavany je dois user de grâce envers mon frère et ma sœur. tahaka ny anehoan'ny tompo ny fahasoavany amiko dia tahaka izany ihany koa ny anehoako fahasoavana Car amin'ny si quelqu'un rahalasana est en Christ, satria raha misy olona ao amin'ny il Kristy est une nouvelle créature. dia olom-baovao izy. Car si quelqu'un est en Christ, Satria raha misy olona ao amin'ny sa Kristy vie est sur dia l'autel. ny fiainany dia eo amin'ny Ça altara brûle, ary ça brûle. mirehatra. Le Seigneur travaille en lui Ary ny tompo dia miasa ao anatiny et je fais confiance. dia matoky Comme je ne suis pas parfait, tahaka ny hoe za dia tsy mon frère et tanteraka, ma sœur ne sont pas parfaits. ny rahalahy sy anabavika ihany koa dia tsy tanteraka. Cela ne pas à dire que bon, il n'est pas parfait, je laisse parce qu'il n'est pas parfait. Dia zany koa dia tsy midika hoe tsy tanteraka izy Mais avelako qu'est-ce que je amin'izao dois zany faire satria pour tsy tanteraka l'aider? izy. Fa inona ny tokony ataoko hanampiko azy? Si je peux l'aider, Raha afaka manampy azy et si je vais l'aider, ary raha hanampy azy ce n'est pas avec mon amertume, tsy miaraka amin'ny ce n'est pas avec fankitiako la haine, miaraka amin'ny ce fankahalana, n'est pas avec colère, miaraka amin'ny ce n'est pas fahatezerana, avec rancune et rancœur, na miaraka amin'ny alahelo, mais avec amour. fa miaraka amin'ny fitiavana. Voilà le chemin que nous avons besoin de prendre, Ary izay ny lalana tokony raisintsika jusqu'à ce que nous parvenions tous mandra-pahatonga antsika à l'unité de la foi, amin'ny firaisan'ny finoana, jusqu'à ce que nous soyons tous unis mandra-pahatonga antsika rehetra ho iray de cœur et d'esprit. ao amin'ny fo sy amin'ny fanahy. C'est un chemin, Ary lalana le izy c'est une œuvre asa le izy que le Seigneur a besoin de faire en moi, izay mila ataon'ny tompo ao amiko, en chacun de nous. ao amin'ny tsirairay avy amintsika. La chair, Ny nofo elle me pousse dia manosika atsika à faire sa volonté, anao ny sitrapon'ny nofosika, à haïr mon frère, ankahala ny rahalahy, à détester ma sœur. ankahala tsy ho tia ny Mais j'ai besoin de la anabavy, crucifier fa tena mila manombo azy tous les jours. isan'andro. Il y a certains endroits Fa misy toerana sasasasany ça s'est passé en Galatie. On va lire un passage. ndao isika maky an-dalana Galates chapitre 2. ao amin'ny Galatiana toko faharoa Galates chapitre 2,
On va lire le verset 4. galatiana toko faharoa andiny faefatra novaka itsika. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Teno ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko izay niditra mangingina hisafo ny fahafahantsika izay ananantsika ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanandevozany atsika. Donc il y a des frères Izany hoe misy rahalahy qui se sont glissés izay dans l'église niditra de la nisokosoko Galatie. tao amin'ny fiangonana tao Galatia. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ary inona nataony? Ils espionnaient les mouvements des chrétiens. Izy ireo dia nisafo nantsikilo ny fihetsiky ny kristianina tao. Il y a des endroits Misy toerana où les chrétiens hoe ny kristianina espionnent la vie des uns et des autres ny ataony dia mitsikilo ny fiainany tsirairay pour avy pouvoir, mba hahafahany pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. mba hijereny hoe inona ny tsy mety. Comme si eux, ils étaient parfaits. Ohatrany hoe izy ireo dia tanteraka. Mes frères, nous ne sommes pas parfaits. Fa isika dia tsy tanteraka Nous ne rahalahy. sommes pas encore parvenus. Mbola tsy tonga isika. Je ne suis pas parvenu. Izaho mbola tsy tonga. Je ne peux pas espionner. Je ne suis pas appelé à espionner la Ary vie de tsy mes frères. nantsona hitsikilo ny fiainan'ny rahalahiko. Entrer dans la vie de mon frère. Hiditra amin'ny fiainan'ny C'est pour rahalahy. la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Fa tamin'ny fahafahana no ny antsoin'i Kristy atsika. Nous sommes libres. Afaka isika. Personne ne va entrer dans la vie de qui que ce soit. Ary tsisy hiditra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Mais la liberté ne veut pas dire désordre. Fa ny fahafahana dia tsy midika akory hoe fikorotanana. Amen. Amen. Nous sommes libres, frères et sœurs. Afaka isika raha lasana Nous pavy. pouvons faire des erreurs. Afaka hoe manao fahadisoana isika. Nous pouvons faire des erreurs. Mety afaka manao fahadisoana isika. Mais cela ne nous donne pas le droit Fa tsy manome atsika zo zany akory d'aller fouiller dans la vie d'un frère ou d'une sœur hoe andeha hisavasava any amin'ny fiainan-drahalahy na pour ny chercher anapavy qu'est-ce qui ne va pas. mba hijery hoe inona tsy Parce mety. que là, on sera animé par un esprit de condamnation. Fa eo isika dia lasa etsihany fanahin'ny fanamelohany. Amen. Amen. En regardant notre frère, Rehefa mijery rahalahintsika isika. en regardant notre sœur, Rehefa mijery ny anapavintsika nous isika voyons un frère. dia mahita rahalahy isika. Pas un païen. Tsy olon'izao tontolo izao Nous voyons une sœur, fa mahita anapavy. pas une étrangère, Tsy olona vahiny akory na olona hafa un membre du corps de Christ. fa olona ao anatin'ny tenan'i Kristy. Nous sommes frères et sœurs. Ary isika dia mpirahalahy sy mpirahavavy. Et dans une famille, Dia ao anatina ankohonana on peut se corriger afaka mifanitsy avec amour. amin'ny fitiavana On n'accuse pas, ary tsy manameloka, on ne condamne pas, tsy on manameloka, n'écrase pas, tsy manao tsinitsiny, tsy manao tsinitsiny. mais on fait tout dans le but de construire. Fa manao ny zavatra rehetra amin'ny tanjona hoe ananganana. Frères, sachez que c'est une très lourde responsabilité. Tena fantaro lasana bavy hoe tena andraikitra mavesatra. Une très lourde responsabilité. Tena hoe andraikitra mavesatra. Parce que nous avons besoin de nous juger personnellement, Hoe tokony tsara ny tena tsika aloha isika voalohany individuellement. sika tsirairay aloha. Mais malheureusement, Fa mampalahelo quand la parole nous parvient, rehefa tonga amintsika ny teny parce que la parole, c'est un miroir, satria ny teny dia toy ny fitaratra. mais ce qui est vraiment dommage, Fa ny mampalahelo bien souvent quand on regarde ce miroir, dia indraindray tsika rehefa mijery an'ity fitaratra ity parce qu'un miroir, on se voit. satria tsika rehefa mahita fitaratra dia mahita Mais ny bien souvent, tenantsika. quand je regarde le miroir, Dia indraindray rehefa mijery an'ilay fitaratra
Je vois le visage de Fali. dia nitary amin'ny faly ny hitako. Oui ou non? Izany sa tsy izany? J'ai tendance à dire, Fali, il y a quelque chose là, ça va pas. Dia lasa miteny hoe faly misy zavatra tsy mety ty. Ce n'est pas, je répète encore une fois, Ary averiko ihany ce n'est pas qu'on ne peut pas nous reprendre les uns les autres, tsy hoe tsy afaka mifanitsy akory isika tsirairay avy mais que tout cela soit fait dans le but de construire, fa izany ane dia ho amin'ny tanjona iray dia fananganana, pas pour détruire, tsy handrava akory mais pour édifier. fa ampandroso. Amen. Amen. Ce qui sort de notre bouche Izay rehetra mivoaka amin'ny vavatsika doit servir pour l'édification, dia tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana, pour l'encouragement. ho amin'ny fampirisihana. Laissons le monde Avelao zao tontolo izao utiliser la langue ampiasa ny lelany comme il veut. arak'izay itiavany azy, Mais nous, fa isika nous avons besoin d'amener notre langue mila isika mampiasa ny lelantsika, à la croix. mitondra ny lelantsika eo amin'ny hazo fijaliana, Mettre un frein ary manisy isatra dans notre bouche. eo amin'ny vavatsika. Que s'il y a lieu de prononcer des paroles, Hoe raha misy fotoana tokony teny isika, que ce soit des paroles d'encouragement. tena hoe aoka ane zany ho teny fampaherezana, Des paroles d'exhortation teny ho fampirisihana, pour la construction du corps de Christ. ho amin'ny fananganana ny tenan Kristy. Je répète, Averiko ihany ce n'est pas que nous avons à fermer notre bouche. tsy hoe tokony hanakombona ny vavatsika zany isika, Nous sommes les gardiens les uns les autres, fa isika no mpiambina ny tsirairay, mais pas les espions les uns des autres. fa tsy pitsikilo ny tsirairay. C'est différent. Samihafa zany Un gardien ny mpiambina et un espion. sy ny pitsikilo. Ayons la liberté Ary aoka isika hanana fahalalahana de nous parler les uns les autres, mba hifampiresaka avec amour, amin'ny fitiavana, parce que nous sommes frères et sœurs. satria isika dia rahalasy Nous anapavy faisons partie d'une même famille. ary ao anatina ankonana iray isika, Nous avons les imperfections, manana tsy fantanterana isika, mais nous avons besoin de nous encourager fa mila mifampahery isika pour grandir, mba hitombo, pour avancer, mba handroso, pour progresser dans le Seigneur. handroso ao amin'ny tompo, Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. satria isika dia mbola tsy tonga. C'est pas que nous avons besoin de fermer nos yeux. Tsy hoe mila manakipo masontsika zany isika, Nous avons besoin d'ouvrir les yeux mila manokatra masontsika isika pour voir où est-ce que nous allons, mba ahitantsika hoe aiza no pour andehantsika, savoir où sont nos frères et nos sœurs. mba ahafantarantsika hoe aiza ny rahalasy anapavisika. S'ils sont fatigués, Raha reraka izy s'ils ont arrêté de courir, raha efa nijanona ny azakazaka s'ils izy, sont liés par le péché, raha ohatra izy ka voafatotry ny fahotany, s'il y a quelque chose qui les empêche d'avancer, raha misy zavatra manaka anazy tsy handroso, que nous soyons prêts à les aider dia tena vonona isika hanampy azy pour que nous puissions avancer ensemble. mba ahafahantsika miaraka mandroso. Nous avons cette responsabilité. Ary manana an'izay andraikitra izay isika. Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres Ahoana moa ny ahafahantsika mifanampy si nous fermons les yeux? raha ohatra tsika ka manakipo masontsika? Comment est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres Ahoana ny ahafahantsika mifanampy si nous fermons notre bouche? raha ohatra tsika ka manakombona vavatsika? Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Fa tena mila mifanohana isika, L'Église n'est pas un club ary ny fiangonana dia tsy club akory où nous allons nous retrouver hoe mifankahita fotsiny le isika dimanche isaky ny alahady et sourire, dia
dia nous fampitsikitsika dire bonjour dia miteny manahoana et faire de la diplomatie dia manao fahaiza miresaka pour ne pas nous blesser. mba tsy handratra. Parfois, on peut se blesser. Indraindray isika mety mifandratra La correction, ça, parfois, ça fait mal. ary ny fanitsiana indraindray dia tena marary a. Mais si on blesse Fa raha ohatra tsika ka en nandratra corrigeant, teo ampanitsiana c'est pas dans un état de cœur pour détruire dia tsy hoe tao anatina toe-po a andrava akory ou vider notre sac na hoe amoaka izay any anatsika rehetra any a dans le but d'écraser. amin'ny tanjona iray hoe anitsakitsaka Mais dans le but de construire. fa amina tanjona hoe anangana. C'est comme lorsque nous corrigeons nos enfants. Tahaka ny hoe isika rehefa manitsy ny zanakitsika Parfois, nos enfants, ils ont mal au cœur indraindray a izy ireo dia marary ny fony quand on les corrige. rehefa ahitsy izy. Mais nous faisons cela non pas pour les écraser, Fa ny anaovantsika an'izany tsy hoe ny anisakitsahana azy ireo mais nous akory a, savons que c'est pour leur bien. fa fantatsika hoe ahatsara azy ireo zany. Mes frères, nous avons besoin de quitter l'esprit de religion Raha laha tena mila miala ao am'fana fombafomba-pivavahana isika et de nous charger de notre croix. dia mitondra ny hazo Nous avons fijaliantsika une croix à porter. ary manana hazo fijaliana izay tokony Si nous hoentsika voulons isika vivre une vie d'église normale, raha ohatra tsika ka tena hianana fiainam-piangonana araka ny tokony ho izy nous aurons à nous parler directement, dia tena hoe mila mifampiresaka mivantana isika franchement, mahitsy a sans hypocrisie, tsy misy fiatsaram-bela avec amour, miaraka dans amin'ny le fitiavana but de construire, ao amin'ny tanjona ny pour que nous puissions fanorenana avancer ensemble. mba ahafahantsika miaraka mandroso C'est ça l'Église. ary izay ny fiangonana Autrement, fa raha tsy izay nous allons être des religieux dia tahaka ny mpanao et fombafomba-pivavahana nous isika respecter hypocritement. dia mifanaja amin'ny fiatsaram-belatsy. Le Seigneur peut nous parler. Ary ny tompo a dia afaka miteny amintsika Il parle à notre conscience. miresaka amin'ny fieritreretantsika Nous pouvons écouter dia afaka mihaino isika ce que le Seigneur nous dit izay lazain'ny tompo amintsika sur un aspect, amina lafin-javatra iray sur un aspect de notre vie. eo amin'ny lafim-piainantsika anankiray Nous avons la liberté d'écouter ary manana fahafana isika quand le hiainana izany. Seigneur nous parle Rehefa miresaka amintsika ny tompo et d'obéir. dia mankatoa Mais si nous n'obéissons pas, fa raha tsy mankatoa lorsque isika le Seigneur nous parle, rehefa miresaka amintsika ny tompo il continuera à nous parler. dia hitoy hiresaka Mais amintsika ce qui izy est triste, fa ny mampalahelo notre conscience finit par mourir. dia maty ny fieritreretantsika On n'entend pas. dia tsy maheno Même si isika le Seigneur nous reprend, na dia efa manitsy on isika n'entend ny pas. tompo a dia tsy parce haintsika que nous persévérons sur notre chemin. satria isika dia mitoetra eo amin'ilay lalantsika. Le Seigneur nous a donné une conscience Fa ny tompo a dia nanome antsika fieritreretana et par cette conscience, ary amin'ny alalan'izay fieritreretan'izay a le Seigneur nous parle. miresaka amintsika ny tompo. Le Seigneur nous interpelle. Ny tompo a dia miantso atsika Quand nous sommes sur une mampatsiahy voie atsika rehefa eo amin'ny lalana isika qui n'est pas selon sa volonté, izay tsy araka ny sitrapony il nous interpelle. dia miantso mikasika atsika izy. Amen. Ne laissons pas notre conscience mourir. Andao isika tsy hamela ny fieritreretantsika ho faty a Surtout par rapport à nos relations indrindra eo amin'ny fifandraisantsika entre frères et sœurs. amin'ny rahalahy sy ny anabavy Parce que sinon, satria raha tsy izay a on tombe dans l'hypocrisie. dia ho latsaka ho anatina fiatsaram-belatsy isika. La première personne à laquelle je m'adresse ce matin, Ary ny olona voalohany izay resahako amin'ity maraina ity a dia ny tenako aloha
La seule personne à laquelle je m'adresse ce matin, Ary ny olona izay resahako amin'ity maraina ity a, olona la seule tokana personne, c'est moi. dia izaho. Frère, Rahalahy, andao isika par le anaiky renouvellement de l'intelligence. iova ny fanavaozana ny saina, Laissons le Seigneur ary andao amela ny tompo faire son œuvre hanao ny asany dans nos vies, eo amin'ny fiainantsika, nous changer, hanovatsika, nous transformer, hanovatsika pour que nous puissions mba hahafahantsika marcher en nouveauté de vie. mandeha amin'ny fiainam-baovao. Nous ne sommes pas encore parvenus. Mbola tsy tonga isika, Nous ne sommes pas parfaits. tsy tanteraka isika, Mais le Seigneur veut nous perfectionner. fa ny tompo a te hatanteraka atsika Pour qu'à son retour, mba amin'ny fiverenany il nous trouve irréprochables. dia ho hitany any tsy hanatsiny isika. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous aider, frères et sœurs. Ny tompo any hanampy atsika rahala sy anabavy. Puisse le Seigneur nous aider. Ny tompo ane a hanampy atsika Parce que le chemin est encore long. satria mbola lavitra ny lalana, La croix, elle est lourde. mbola mafy ny azo fijaliana mavesatra, Et le prix à payer n'est pas des moindres. ary ny vidiny alohantsika dia tsy kely, Parce que nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes satria isika dia natsoina handany tenatsika et à nous charger de notre croix. sy tondra ny azo Ce n'est fijaliantsika, pas facile de renoncer à soi-même. ary tsy mora ny mandany tena, Nous sommes ce que nous sommes. fa toy izao isika, Nous sommes des pauvres malheureux. tena hoe mahantra isika, Nous avons mampalahelo, amené beaucoup malahelo, de choses du monde, ary nitondra zavatra be diabe isika avy any amin'izao tontolo izao, beaucoup de choses que nous avons héritées be zavatra be diabe izay lofaitsika de nos parents, tamin'ny ray de aman-drentsika, notre société, tamin'ny fiarahamonina, mais que nous avons besoin de changer. fa mila miova isika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Hiaraka hitsangana isika.